Madagasikara dia nosy anankiray nomen'Andriamanitra ny arena sarobidy miaina ao anatin'ny sotoavina dia ny fanahy maha-olona na ny fanahy no olona. Manana ny lamina nomen'Andriamanitra Madagasikara ka izay lamina izay dia tsy voahatra. Manjaka eto amintsika hatramin'izao ny kolikoly ny fanompotsantry ny sampiresahany eto dia ny volo ny sorony izay efa malala isika fa manao mpanao sorony ny mpitondra hatramin'izay. Madagasikara dia firenena voafidy hananganana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia miorina amin'ny fahamarinana, fahitsiana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fitsindrovana ny madinika fa tsy voady izany. Fanjakana roa misy eto Madagasikara fa ilay fanjakan'Andriamanitra dia andeha ahoritsika. Isika nanorina amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara ary vavolombelona izany izahay manomboka ny masinandro anio dia ara-entana isika rehetra hanorina fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Za izay mijoro eto dia vavolombelona fa azo atao tsara ny mitsinjo ny madinika. Za izay mijoro eto dia afaka miteny aminareo fa misy olona maro any vonona anarina Madagasikara, vonona anavitra Madagasikara. Tsara ny mivavaka fa tsy tsara ny mifamitaka sy mifanambaka. Tsy ny filanjana baiboly sy ny fanaovana akanjo fotsy natao mivavaka fa ny asa ho an'ny tanindrazana natao hoe vavaka.